Lioka toko fa 20. Ny faloarana ny amin'n'ilay mpitondra tena na herinangataka. Ary Jesosy nilaza fanoarana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nankao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'izay manana ady amiko, ary tsy nanaika izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra teny io, fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra. Ary hoy ny Tompo, enoho izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina aminy andro manalina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ny fanoarana ny amin'ny fariseo sy ny mpamoritra. Ary Jesosy nanao ity fanoarana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianja ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamoritra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitra, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, jangajanga, na tahaka io mpamoritra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamoritra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe, Andriamanitra, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy zany nidina tany an-tranony efa no hamarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ny nitondrana zazakely ho eo amin'i Jesosy. Ary nisy nitondra zazakely koa ho eo amin'i Jesosy mba ho tendreny, fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy. Fa Jesosy niantso ireo hakeo aminy ka nanao hoe, avelao ny zaza hanatona, ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. Ninamaliany Jesosy ny fanontaniany mpanankarena anankiray. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajany rainao sy ny reninao. Raha voalaza amin'ny Exodosy 20:12-12. Ary io kosa izy, izany rehetra izany dia efa nitandremako atry ny fony ambola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao. Amidio ny fanananao rehetra, ka zarao ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao, ary avy manaraha. Ary rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanankarena dia nanankarena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asarotry ny hidirany ny manankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa ho moramora kokoa ny hidirany rameva
amin'ny voto fanjaitra no ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe izay indray moa no azo vonjena fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nahafo izay nety ho anay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nahafohy trano na vady na rahalahy na ray na reny na zanaka no hono ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Ny nilazany Jesosy fanotelony ny hiaretany. Ary Jesosy naka ny rombony folo lahy ka nanao taminy hoe, indro miakatra ho an'i Jerosalema isika dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny zanak'olona. Fa hatolotra ho amin'ny jentilisa izy dia ataony fiomehezana sy setrasetrany sy hororany ary ho kapohiny sy ho vonoiny ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Nefa tsy nisy azony akory izany teny izany ka dia tsy fantany izay nolazainy fa nafenina taminy izany teny izany. Ny nampahiratany Jesosy lehilahy jamba tao akaikin'ny Jeriko. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandreny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe, inona izany? Ary hoy ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe, ry Jesosy, zanak' Davido, mandrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, ry zanak' Davido, mandrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy, ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny fononao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza n'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra.